ny fitavana ny firenena dia soaziko amin'ny endrika telo voalohany raha tena tia ny firenenao ianao dia mizara ny Kristy ny firma io voalohany Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara io ny voalohany io ny teboka voalohany raha tia ny Madagasikara mamy ianao raha la niavy misy kera mpanao politika ianao dia azo atao zany zany manao koa ndraindray fandehana mitory fomba maro samihafa na ino tokoa na inona na inona azonao mizara ny Jesosy azonao mizara ny Kristy azonao mizara ny Jesoa a Madagasikara mitaiky fa faharoa mizara any Jesosy amin'ny alalan'ny mivavaka ho an'ny firenena sarotsika samateny mba teny katekista taneka loha raha ny olo zay natsoina amin'ny anarako azy hanety tena tay mivavaka iara-masotanao dia anenina zao iahy manerantra ka hanasitrana ny tany mivavakao no manasitrana Madagasikara azalany any zay manao politika faizanvazo raha ataosika hoe 100% zavatra ataonao amin'ny firenena ataonao zany natao ny kritika 6% mivavaka 6% fa ny atao olo atao kritika 99% mivavaka amin'ny firenena loja sy hoe rano no zany fa tsy mahagaga raha mbola tavavelany ofe tsika rehetra moakadrazatra sady tsara misamisy andetsika hoy zay mandelana kiray pastor teny malaza sy ny tena anarany raha mbola misy olona iray makoantao ny Madagasikara mbola ahafahana ny maso Madagasikara na ekonomika na politika na sosialy ary mifarana institution koa fa meo zay amananao hoe firenena na vola na arena na fahaizana na fotoana ny mpandimesolasolasa dia milaza nyzany fitiavany zany hoe raha Andriamanitra maneno fitiavany ny mpanoka ny olombelona dia zao ny tsara indrindra tao an-davitra ny olombelona zany fa dolazafatena zay tena mitondra iatsika tsara hoe fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao ny mena sanatokana raha sy vera hitrany azy kaminao piaina raha manotra zavatra ho an'ny vadinao fotsiny ianao raha misy mahafatsainao ko za tena fitiavana zany ny tsara indrikana nomeko anao raha manotra fanesana ho an'ny fiangonana ianao na ho an'ny firenena ianao tena mifidy le cadeau tena tsara be ianao na ataosy hoe zay tena tsara imilo anaty posinao no atotrao tsy hain'ny olona tsy manana ny fananan'Andriamanitra ny tia fa nofo mandeo dia le dosatrika zay ho ny ahy aloha ny vadiko ny zanako ny fiangonako ny fireneko ko fananan'Andriamanitra sasara dia solotao zany koa zany araha miara mety isika fampanarako tena fitiavana ho an'ny firenesika ho azakana fa i Madagasikara tena tia Jesosy iara tsara tsika miara didin'ity Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara karaha tsanatsika tokoa karaha tsika amin'ny tompo Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara enao zan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ireo iaralavonahitra dia fahitamitandrina tao Madagasikara reso fitahina ho aminareo ny fahasava Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimbona fanamasina tomizao ko mandrakizay amen